nahitantsika sy teo sy tamin'ny fanadina meloany mikasika indrindra taranja volleyball dia manana setra lehibe eo amin'ny taranja roa reto amin'izao fotoan'izao ny ekipan'ny gendarmerie pirenena nametraka ny toerany eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena izay ity sehatra iray ity indrindra tamin'ity top lalaovana 24 ity zany profin'izany moa ny batany anaram-boninahitra eto amin'ny taranja basketball sy ny volleyball ireo nisy ary ny resaka ny fanaovana tamin'ny généraly Pazadi Gérard izy moa dia secrétaire mpanjakana misahana ny gendarmerie pirenena manodidina indrindra ny fanomezana lanja ny fanatanjahantena eo ny gendarmerie pirenena malagasy izay. Ny tombony ho anay gendarmerie moa dia fangalana mpianatra miditra ny ambositra isan-taona dia matetika moa zany ireny manan-talenta amintsika ireny dia miditra ho gendarme. Zay aloha zany ny tombony azo lazaina hoe mba manampy ireny manan-talenta ireny miala amin'ny fifananana asa zany gendarmerie. Karariny sitsiny loatra raha ohatra ka misongadina ny gendarmerie zany amin'izay sport zay. Ahoana no mety fiatrehana ireo lalao iraisam-pirenena hitondrana ny anaran'ny Madagasikara? Io moa ataontsika eto any Debo io miomantsika faninana amin'ny zareo avy any an-dafy moa zany fa dia hita eo fandehany fa dia manomboka rabitsy reo dia efa miomana androany alina any manao fety dia rabitsy dia efa miomana. Andriamatoministra izaho aiza kosa ireo taranja hafa raha hita hoe misongadina ny volleyball sy ny basketball? Inona ny tiro tenena vareo aloha zany aloha mbola tratratra amin'izao ny asa koa netsy azo adino sao dia lasa manao sport fotsiny fa tsy maintsy atao aloha ny asa dia zay mba manan-talenta vitsivitsy no mba saina manao baolina